Misedra olana kosa ankehitriny ny famongorana ny andiam-balala eto Madagasikara noho ny tsy fampin'ny entimanana nohizana ny asa fifehezana izay famonoana ny andiam-balala izay io moa ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny FAO. Aina ho foana ny ady atao amin'ny andiam-balala eto Madagasikara noho ny tsy fampin'ny entimanana entina miatrika ny toan'ireo asa tokony atao ifehezana ny andiam-balala. Ady izay ankinan'ny fiaina ara-tsakafo ny malagasy 13 tapitrisa eo. Tsy atody ny fandaharana asa 13 hatramin'ny 14 izay nivolavolan'ny FAO sy ny fanjakana malagasy ny 20.20 tapitrisa dolara ka aina isedra olana ara-tsakafo ny toerana sasany eto amin'ny nosy. 10.4 tapitrisa dolara fanampiny no ilaina amin'izao fotoan'izao mba ho tody araka ny tanjona napetraka ny fandaharana asa. Tafiditra ao anatin'izany ireo asa ny vinavinaina ho tanterahana hatramin'ny faran'ny fotoam-pahavaratra ny volana Mey 2022. Raha ny vinavinan'ny FAO dia aina ho ravan'ny valala ny 400 n'ireo fambolena any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ny 3/4 any atsimo andrefana sy any androy kosa dia misedra olana eo amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay niamafy raha oharina tamin'ny taondasa satria dia nidina ny famokarana katsaka sy mangahazo ary latsaka ambany mihoatra ny tokony ho izy ihany koa ny famokarana vary.